Andraika manaina arabaky teny ny fahasairanana zakain'ny sarambabe-mbahoaka vokatry ny lafin-javatra maro samihafa. Miamaro ireo tsy afaka misitraka ny zo fototra no fahiritany lalam-panorenana ho azy any anaty fiarahamonina any noho ny fahapotehan'ny fiarina sy ny fanararaotana samihafa. Ny olon-tsotra no tena mitondra ny mafy ao anatin'izany satria voatery andry izay ho sitrapon'Andriamanitra fotsiny sisa hatramin'ny marary mila fitsaboana noho ny tsy fahampiany hoenti-manana. Tsapa eto ny asarobidiny aina satria sandaina vola mankarena ny fahazahoana fahasalamana. Tranga malasa eritreritra amin'ireo andrivon'ny mpiseho andavanandro ny nanjony dia ny mpianakaviana iray avy amin'ny fianakaviana sahirana monina eny Andohatapenaka ao an-Tananarivo izay miaina amin'ny fanaintainana ara-batana sy tebitebitsaina isan'andro hatramin'izao taoriany fampidin'ny mpitsabo azy teny amin'ny hôpitaly noho ny tsy fananany ny volany takina tamin'ny fitsaboana ilain'ny fahasalamana. Taoriany namonjeny toeram-pitsaboana lehibe iray isan'ireo naoron'ny fanjakana teto Andrenivohitra. Ny anarako Rafanomezantsoa Sabine Natacha dia ny zavatra nitranga tamiko amin'izao tsika miresaka izao misy kista dia misy cancer koa ny vozon-tsanjanako dia efa niditra hôpitaly ihany ako ny tapa-bolana ny tany dia navoakan'ny hôpitaly fa sainy zareo nanao scanner. Zay nefa tena sahirana ary tena sahirana be. Ny vola eto am-pelatànany tsisy, ny ato an-trano rehefa tapitra lafo daholo ny tsaboana tena nandritran'izay tapa-bola izay. Tamin'ny tany amin'ny hôpitaly ve tsy mba misy mihitsy fomba fitsaboana hafa nataon'ny dokotera fa tsy ankoatran'izay tsy maintsy manao scanner? Pile mendry zareo ana ornilox ny anarany anankiray dia fer dia codoliprane zay ihany dia petany zareo sérum foana moa za dia za koa tsy ampy raha be dia be mihitsy fa very raha be dia nampidirana raha. Tamin'izay nandritra amin'ny fotoana ampiatanao tany mbola nisy ihany koa ny volana aloha tamin'ireo fitsaboana ireo sa dia izay scanner izay ihany tokony andavam-bola? Nisy volana aloha foanany dia rehefa lany moa vola teo am-pelatànana dia zareo ilay manisingizina an'ilay scanner foana dia za moa ny teny tamin'ny zareo hoe izay sahirana be tsy manam-bola anaovana an'ilay scanner satria lazainy zareo efa hoe 3,5 millions manao an'ilay scanner. Dia nalefany zareo nody hoe ndana aloha mody arahozy izy dia rehefa vita ilay scanner dia miverena ty dia hita eo ny anaovana anao hoe operena ve sa atao ahoana. Niala ndraikitra tamin'ny fiahina azy tanteraka noho ny tsy fisian'ny hoenti-manana teo am-pelatànany io ny Dokoteram-panjakana nantenay ny hikarakara ny fahasalamany araka ny fitantarany satria tsy nanome toromarika na fanafody ampiasaina any an-trano akory. Sady lazony aretina no hoan'ny ankiviana tanteraka ny marary ankehitriny. Nandamoka daholo ny fikaroam-ba olana noezahany anavotana ny ainy satria tsy nisy ny sokatra ireo varavarana midominy. Do miandry ny nany sisa azony atao hoy ny fitarainany. Tsy nanome ninina mihitsy izy fa be de sortie fotsiny nomeny fa tsy nanome fanafody izy na dia pile anankiray azany. Fa zay tonga taty an-trano fotsiny no temery dahitsy seroa satria ilay dokotera nanafatra hoe rehefa manaikitra ilay izy ozy izy dia codoliprane ohatran'ity no saina fidiana rehefa hoe manaikitra ilay izy dia ity nefa indraindray misy vola hividianana anazy indraindray tsy misy. Ity zavatra ity 60,000 ny vidiny dia efa teneniko ty moa hoe amin'ilay fasian'ny na sakafo ara ila tsy hita dia indraindray tsisy an'ity dia mihaino fanaintainana fotsiny ato. Nandritra amin'ny fotoana nateny amin'ny hôpitaly ianao ohatra misy voalaza fa misy fandraisana tanana ny olona sahirana iny tsy mba niresaka zay hoe ny dokotera? Niresaka ihany zareo fa hoe mandrotraka vola ao amin'ny kesy aloha zany dia zareo rehefa ohatra hoe operena amin'izay zany ianao dia jereny zareo izay vola voangonanao ao ka raha tsy ampy dia izay zareo vao afaka manampy.
dia nefa izay tsy misy mihitsy na le vola arotsaka tany raha ny tena leonay nody. Misy ihany koa reo milazo fikambanana mpanao asa soina ny hôpitaly reo mba nanatona anareo ve sana sain'ny dokotera nanatona anareo nareo? Izay aloha tsy nahita zany fa rehefa tonga taty an-trano izay dia rehefa nijanona elaela tato an-trano ako dia nisy olona niteny misy association fity dia lasany dia diavina le association fity dia hitanay moa le izy teny Mahamasina dia nandeha teny zako sy le zanako lahy dia za amin'io tena ao anatin'ny aretina mihitsiny. Dia rehefa tonga teny izay mianaka dia misy olona izay nandray anay tao. Dia le madama ny teny hoe izay ozy izy tsy mendraikitra n'le aretina fa mieritreritra amin'ny vehivavy sy ny ankizy ozy izy niraisinay fa mandana ozy izy mandeha makany Ambotsotrohatra. Dia teny André izay mianaka dia nandeha nakany Ambotsotrohatra. Dia rehefa tonga teny Ambotsotrohatra izay dia hitanay indray le biraotany meny taratasy kely izay meny le madama tany Mahamasina taratasy kely izay. Dia nakany Ambotsotrohatra rehefa tonga tany izay dia ozy izy le ramose hoe tsy andraikitra ry zareo mandray an'le aretina ohatra mahazo nahazo le hoe fakiravo operena fa fanamboarana lalana dia fanamboarana fiangonana dia politika dia le 4 tsy misakafo sy olona mararirary kely eny an-dalana ohatra hoe torana na ohatr'izany eny an-dalana eny. Izay zany raisin'ny zareo fa zareo tsy mandray ana hoe aretina ohatran'izao ana zao hoe voan'ny cancer tsy maintsy operena ohatran'izany. Dia Nodimandry fotsiny izay dia tsisy association mba azonay hoe mba nitaraina an'izany. Tena efa maro fa izay nandananay dia niala maina foana. Manano tena mifampiahy Rafanomezantsoa Sabine Natacha izao fahavoazana ara-pahasalamana izao sy ny reniny. Fa diranovana tanteraka noho ny fandaninana nateraky ny fitsaboana natomboka teny amin'ny hôpitaly izy ireo ka tsy manakoraisiny intsony nefa amin'ny fitsaboana tsy maintsy mbola mitohy. Manampy ihany ny havana ho izy rehefa ritra ny am-pelatànany saingy tsy vita kosa ny antehatra lava amin'ny hafa ka iantsony vonjy sao misy fiahina ara-tsosialy azon'ny fanjakana tao amin'ny tahaka azy ireo izao. Misy fianakaviana manampy ihany aloha fa za koa menatra raha olona menatra le mitaka an'ilay volana amin'ilay olona satria nampirata-po amin'ny ara dia efa mialangalana daholo. Le izy ko tsy fanomezantsiny sarotra miaina izay mianaka zao dia tsisy nininona mihitsy dia efa mpahantany eto izy nankizao no hoanina tsisy eto mipetraka fotsiny izay mahatonga na mipetraka eo an-tokotany miasa saina be mihitsy. Za efa menatra mangataka amin'ilay fianakaviana efa manao foana ilay olona efa nafody io ara-lahy dia lasa miazakazaka lahy ndray reto ilay fanafody dia manao krizy indray sabinina tanaingana ny vidy tanaingana ny vidy lasa ny ankizy miazakazaka mividy fa dia izay mianaka rery na lamba firakotra na volany andrahoana na viliana inona dia efa tapitra lafo daholo tsisy azo raisina tsony. Rehefa volany reny zao dia volan'olona ny indramina rehefa ilain'ny olona ny anazy dia alay. Ny lamba rakopana dia ilay zandriko tany Evandro zao na amin'ny lambany rakopana fa tsisy daholo ny kepereka tapitra lafo daholo. Le olona koa efa sahira raha masoatra zao hoana za hoe tsy samytomany eo maso lasa mivadika any ambadika ana dia miasa reriny saiko toana fotsiny nataoko any ambadika aho za tsy samytenena azy zany hoe zao raha misy azo atao olo mba ampizay fa tena mijaly mihitsy zao dia ato
tsisy ninina fa dia fampiandro fotsiny eto hoe izy indray no nahitra vola hividanana sakafo fa za na tsy mihinana ary za efa zatra tsy mampaninina mihitsy na tsy mihinana ary fa izy mihitsy zao izy fa mba matsiaro sakafo nefa ny milohanina indray tsy mihitsy dia eto fotsiny mandreraka be mihitsy le izy. Karaza tratreo tokoa ny fanantenan'ity renim-pianakaviana marary ity satria samy tsy afa-manoatra intsony na izy tenany na ny reniny miray trano aminy na ny fianakaviana teny kanampy. Hatreo ny vita hoy ny rehetra fa voafetra ny hoenti-manana ny azo atao. Tsy tratry ny eo am-pelatànany intsony ny sarany takin'ny hôpitalim-panjakana hoy ny solon-tena mpianakaviana. Tena sahirana be zay efa nitsaby azy efa le vola tena tsy misy na raha vola be zay taminazy Ka ianareo ve ao anatin'izay mahalany vola be dia be zay inona ny tena mandany vola, ny sakafo sa ny fitsaboana sa fitsaboana tena nandany vola ny fianakaviana dia efa tsy manana fianakaviana fa efa ela be mihitsy isan'andro. Ary ny tany amin'ny hôpitaly nanao satria nanontany nanahoana ohatra ny eo amin'ny famoaham-bola sy ny karaha tena vola be mihitsy lany fianakaviana. Ary ny amin'izao izy le nalefa ny dokoteran'ody zao inona ny ataonareo fianakaviana manoloana an'izay izy mody fotsiny ety tsisy fitsaboana zay? Tsisy azo atao intsony. Tsisy fijery fotsy satria vola am-pelatànana tsy misy. Tena niantraika tamin'ny fotom-pisainany Temarary ity ny fahatsapany ny gejany tsaranga na voailika azy tsy sitraka ny zony eto amin'ny firenena toy izao. Zary tsy manaiky an-tsapazana ny sarambabem-bahoaka raha izao no fipetra ry miankina mambola daholo ny raharaha-panjakana eny fa hatramin'ny fiantonan'ny aina izay tokony ho zo fototra voalohany ho an'ny olom-pirenena azy. Tsy afa-miala amin'izay lalàna ny fiarahamonina misy izay anefa ny tenako ho ihany izy ka fiangaviana ny amin'ny rampony mpitondra indrindra ny volom-pirenena mivady izay iray aman-dreny ombona amin'ny malagasy rehetra no ataoko hoy Rafanomezantsoa Sabine sao mba hitondra tombontsoa ahafahan'ireo rehetra trapahavoazana toa ny zony izany. Antsoavana taon'ny Rafanomezantsoa Sabine tokoa ny hitodiany fanjakana amin'ny fiaina ara-tsosialy bebe kokoa ny sahirana araka izao fanambarany izao. Ohatrany hoe zany hoe misy fijerena tavan'olona ve sanatry le eo amin'le situation misy an'le olona. Ohatrana izao zao tokony mba hoe mba ho jeren'ny tompona ndraikitra tena akaiky indrindra hoe sahirana fa misy ny olona tena tsy sahirana nefany mahazo fanampiana dia za zany aloha tena mba miteny ary tena mandatratra maso mihitsy hoe raha mba hitanao zao fitaranako zao filoham-pirenena mba jereo ihany ny ambany tanàna fa tena mahantra mijaly raha ohatra ny koa misy anazy zao dia jerena fotsiny eto ahako satria inona raha ny ataona eto za tsy miasa mamako efa io lehibe io ny zanako tsy miasa mihaino fanaintainana fotsiny eto dia vavaka ny ataona eto dia izay mahasosa isany ataon'Andriamanitra eto fa raha mba hitanao zao andriamatofoloha nareo vady indrindraindrindra dia mba miangavy an-tanandroa re mba jereo ny ambany tanàna indrindra fa zahay mafiady ohatran'izao tsisy mpijery tsisy mpanara-maso ka dia mba miangavy indrindra tompoko. Zay zany mba fitarainako fa tena mijaly zahay aty ambany tanàna aty tena mijaly. Oviana moa ny aretina zany no nanomboka dia oviana no nanomboka koa ny fitsaboana. Efa nanomboka tamin'izao ve zako no narary dia nanomboka février iny ako no nanomboka nakany amin'ny dokotera dia nanao analyse nanao écho dia nita tamin'ny écho moa hoe misy kyste
dia nisy hiditra hôpitaly dia nisy zavatra nalaina indray tao anatiko tao dia natao analizy dia hoe misy inona ty misy cancer dia izay tapabola zay fotsiny nitsaboako tena amin'ny hôpitaly dia izay. Ho anao zany inona ny tokony fanirianao raha ohatra ka hoe misy ny toerana mahazo anao mahazo kapa toanao marary ohatran'izao, inona mba tokony ataon'ny fanjakana ndraiky raha nieritreritr mba tokony andraikitraikitra an'le marary ohatranay izao zany ny fanjakana, mba tokony aniraka olona izy mba hitety tanàna hoe ndana makany mifoky tany ohatr'izao jerevo raha misy olona ohatr'izao ary any amin'ny foky tany zany tsy maintsy misy foana ny olona sahirana, tsy maintsy. Dia tena mba miangavy mihitsy hoe mba tokony mba hisy fanaraha-maso akaiky mihitsy zany ho an'le olona sahirana toana izao. Izay zany mba fangatahako dia mba mangataka fanampiana raha mba misy ny azo atao na amintsika malagasy mpiray tanindrazana, indrindraindrindra fa aminareo olona ao ambony ao amin'ny filoham-pirenena mivady. Dia izay mba fangatahako hoe mba tsaboy ahako raha misy ny azonareo atao fa tena mijaly na andro na alina tsy matory, tsisy toromaso vanina zany amin'ny kaikerin'ny aretina foana. Dia izay mba fangatahako dia misaotra antsika mianakavy. Fantatry ny manam-pahefana teny toerana zany hoe ny vokotany ao amin'ny tanàna itoerana ny manjo azy ho izy saingy toa tsy nisy vahaolana azony natao ihany koa izy ireo. Ny vokotany moa zany efa nisy fotoana mivezivezy tamiko teto fa tsy haiko koa izay problème andry zareo ao fa ohatrany rehefa mitaraina amin'ny zareo dia andraso aloha fa hijery lalantsika, andraso aloha fa hitediavana lalana ianao hatramin'izao moa zareo tsisy nandalo tsony mihitsy fa fantatry zareo mihitsy no izao mahazo anazy ao fa tsisy mandalo zareo. Ny aina aretina mafy tsy nisy fitsaboana nandritra ny fito volana mahery izao ity renim-pianakaviana ity araka ny fitantarany any. Tamin'ny volana février zahako no niditra hôpitaly tany. Dia izay ny aretina tena mahazo anahy dia mbola hoentiko hatramin'izao io le kista sy cancer. Tranga iray nosinganina tamin'ireo maro andrivo na anjato ny mpahazo ny vahoaka sahirana amin'ny faritra maro manerana ny mikasika ny renim-pianakaviana ny tanterina ity izao. Tsy ny fandraisana raiky ny fanjakana loatra no tsy ampy araka ny fanadiadiana fa ny kolikoly sy fanararaotany isan-karazany vokatry ny fahasahiranana ankapobeny no miteraka tsy firindrahan'ny fanatanterahana ny asa eny anivony sampandraha raha maro isan-tsokajiny.